Efatra amby zato megahertz. Fresh out the grill, it's another Holy Hip Hop World Premiere. Atolotra namanio. Manan-karena fatiranovana. Reto avy no hamelona ny tantara. Tsilofo, Lije, Mbola, Hery, miaraka amin'ny Aina, Saondra ary Simanety. Vatra Aon'izay? tsy hitanao ve le costarako menamena iny fa onaovako rapitso aiza misy anazy ao plasiny ihany ve? Fa misy inona rapitso? Ngamo adininao. Tena tsy tadidiko anie izany. Razoko tsara zany ianao koa mbola tsy niomana amin'izay fotoana rapitso izay mihitsy a. Ohatra nisy zavatra mbola nieritreretiko dia tsy tadidiko izay fa inona moa? Ka le misy an'le trano voantokanana angetsy tsy moetsy dia mba nanasitsika ry zareo. Mova intuite rapitso. Le eo amin'ny villa mendrika io. Dia rapitso zareo tokony ny tranony dia mba manasa prévodrindrina dia anisany mba voasy tsika. Ay ve ny amin'izay efa vonona ka. Fa iverinao aiza moa zany sa verinao tsy anao costara ve raha hoany? Very fe nisy zavatra hafa ndraiko hoe mifanindry. Iny ihany ka tsy dia misy inona akory. Ino ty taratasy ty? Taratasy naterin'olona teo io. Nakasika n'inona hono? Hitanao ry zareo mpanao baolina latsy. Aiza? Mpanao baolina mifokotany. Ohatran'ny mbola tsy nainao an'izay Demande de sponsorine io. Ay. Tsy izany fa hividy maillot hono zareo. Andeha hanao tournoi n'inona moa? A Majunga. Dia hoe misy vola ilainy. Dia izay nahatonga azy nanao an'io. Ka raha voasoratra ato ny vola ilaina ohatran'ny misimisy ihany Za koa ny mbola tsy tena namaky tsara fa ohatran'ny hoe 2 millions d'ariary ny voasoratra ato aloha fa ny zanak'ry zareo atao varatra ato raha tsy diso ohatran'ny membre amin'izay club ana footballeur eto mifokotany izay Ka io nge tsy voatery hoe tsika daholo ny manome azy mitady olona maromaro izy mantsy rehefa ohatr'ireny. Zany hoe fitambaran'ny vola ilainy zareo mahakasika an'ilay tournoi sy ny fitaovana zany no voasoratra ato fa tsy voatery hoe tsika daholo nandohan'io. Yaani ezahana fa raha tokony ho vita ve tsy raisitsika tsira daholo ny fandaovana an'izany. Zay aloha koa raha misy ihany ve aminao tsy omeo izy. Sady za mba ao anatin'ilay fankafizana sport ihany indrindra fa ny baolina kitra hanao izay azoko atao ihany tsika moa zany. Dia hono firy andro zany hono zareo no any? Eo amin'ny herinandro eo. Ny eritreritro mantsy hoe raha tsy dia misy programme loatra ny any amin'ny carrière-ntsika any ka matotra tsara ry zalahy apetraka miambina ny mpiasa sy ny karazany dia mety tsy raika eraka amin'ny zalahy ireo ihany tsaratsara kokoa mba sady mba hotronona mihitsy izy amin'ity zavatra ty mba horeharehan'ny fokotantsika moa mba ampisongadina ny tena ihany koa Koa maninona moa raha miaraka manao vacances any daholo tsika fa mba misy olona azo antoka ihany eo amin'ny carrière ao. Razoko tsara dia andeha koa nareo mianaka. Ararotinako. Eny misy manana tsara satria mbola misy eo amin'ny ray vodina latsaka kely iny raha ity demande-ny ty jerefantsika. Dia raha ny fotoana ijanonany ihany zany raha ohatra misy herinandro na ohatr'izany mety amintsika tsara zany ka fa mila fanomanana tsara fotsiny. Inona zany navalinao an-dralahy tamin'ny tonga teo? Iza moa zany tonga teo Le président-ny club iny no teo. Eny vao ray aloha ty fa alohanao dozy kely aloha dia dinitsika miadana eo dia jereo izay costarako izay fa tena ilaina. Efa vonao ilay izy ao anaty armoire ao. Izay ary fa laza vetivety aloha.
azafady patro ohatra e ahoana ny nanao zay fa saika voadonako mihitsy ianao toerana izy kely a tena azafady fa misy resaka kely mba saika ifampiresahana aminao raha mety mahakasika an'inona moa zay za koa nge zao mbola mainky hamonjy fotoanan'olona ivoaky ny trano mihitsy ah io e raha mba azo atao moa dia mba olo mba hiresaka kely aminao e mba mitady fiangaviana avy aminao e mahakasika an'inona zay ny tena moa avy lavitra avy any varatra any avy any Moramanga any dia nanao autostop dia najanona ny tomobile tao Antananarivo tao dia nandeha tongotra taty Antsirabe taty ahoana koa zany mandeha tongotra avy Antananarivo zany vitanao ve zany dia hatramin'ny oviana efa nandeha nandritra ny 5 andro aho zay nandeha nakaty Antsirabe fa nijanjanona tamin'ny toerana zay mba misy azo atoriana fa ianao moa zany nanina tamin'ny Moramanga nisy asa nandanana zay tany dia mipetraka tao amin'ilay olona tao dia kay mo tsy tapitapoka teo dia nroany fa ngaha kosa ianao nanao ny tsy mety no tratra ny fandroana vetivety eo tsisy zavatra tsy nentina tao aloha fa nety tsara efa fotoana maritra nga no mipetraka tao amin'ilay olona efa mataonataonany ihany ny tany sendra ny olona fietsy ny karama ary tsy mimeny mihitsy zay fa karama mambolambolana maromaro ihany mba raha tsy fanahy koa ny olona na ny fitafiana raha fa nga vitan'izay karama tsy nomeny fa dia nandeha nody amin'ny tanapolo fa ono a mise io mody aiza mbola lavitavitra mialana Antsirabe no misy ahy firy ny zanakao zany nanambady ihany fa ray ny zanako dia mety ny vadiko niaraka amin'ny any ilay zazakely izany hoe efa nisaraka koa zany nareo fantatrao tsara ka ono inona zany le fanampinatadiavinao asa ve sa hoe fanampinotriny ahoana za nge tsy manana zavatra tena nampinanao e raha ny tena izy aloha zao ny fanampinatadiavina aminao aloha dia mba miosakafo aloha raha azo atao fa tena nona be fa dia maly zao nisy mba olona tsara fanahy mba name mofo kely zay dia zay no hohanina dia natory tery amin'ny poste tery ka tsy ny sakafo maraina zany ianao tsy mbola nisy sakafo maraina hohanina mihitsy to nianatra moa ianao io zany firay manjanona farany nianatra fa teo teto teo dia niala nianatra eny raha nitanjakao mety havita zavatra ihany fa aza manaiky resy fotsiny amin'izao zany ry tovolahy mbola tokony havita zavatra mihitsy ianao io izy aloha dia zay zao are alao amoronako asa ianao a fa tsy tapaka zao dia zao zany fa alao aloha andeha fa mifiverenako a afaka miretsaka tsara an'izay tsika ohatra hoe rapitso ka tsy dia tena le asany patron tena zavatra mba tetafina fa le za tsy manana fri mihitsy tena te ody misy anay mihitsy azo ty are ty misy ray alina ariary sady ampy anaovanao freny misy anaovanao sakafo eny an-dalana dia soavaty ianao konga sao ty ray alina ty mbola mahatonga any an-tanànako lefa izy any any akaikakina fianaratsoa fa tsy ianao ve ny teny hoe ambositra kilometra vitsivitsy sa maromaro izy teo dia ho tonga ny fianaratsoa ka eo akaikaiky anelanelanizy roa reo zany patrôle izy dia tsy iny aloha eto dia mitadiava olona hafa ndray manampy azy ary tsy maninona efa nanao aloha zay dia tokony ho afa-po ianao zay fa maika kely a eny ary misaotra anao na vo ndray le tsy ala androany raha ialina indray ny tratra tamin'ity androany ty maromaro ny oatra ireny raha ialina koa ve dia ahita mangirana amin'ireny mpanan-karembe ireny vina moa zany ry dada ny tonga le tomobile atsika efa nresaka tamin'ny zala responsable zao tamin'ny alina fa raha ny farafatarany tokony amin'ny 10 semaine diny tsy misy tonga satria efa ny andranomasina le izy zao sady anakoro mihitsy mantsy no avy eo efa tsy androko mihitsy atongavany eto efa le ho an'ireo tomobile reo fa tokony mba hisolo ndraika reo foana efa 7 taona zay
sady izy koa miareraka nge raha vao miasa kelikely iny olana le anankiray any mantsy ny dadatondimbo no nanafatra dia tonga dia nampiarako amin'le atsika ay fa ny olana kely le anazy le taratasy ohatra mbola somary manahirina dia tsy maintsy mbola misary zany zay a tanao koa amporo fa tsisy zavatra mivoaka mora zany la tsy tena ara-dalàna ny papier rehetrarehetra dia inona zany zao ny programme ny dada amin'izay tomobile tonga an'izay ka ho an'lahy nge zay fa tsy ho anahy ny a efa efiko amin'io ao io ihany io nga moa maninona nareo tanora tony mila nyty hika farany isak'izay mihetsika ty ny tsara nge tsy olona any mihitsy rybery misy foana ny anahy efa mahavita io dia efiko amin'io aloha raha tsy hoe afaka ataona vitsivitsy ihany tokony amidy ihany daholo ve reo dia mba solona vaovao indray ka zany efa teneniko an'se zany hoe ny tsara tsy olany tobile tsy maninona mbola miodina tsara tsisy problème mbola ny automatisme mbola mandeha daholo ianao no mieritrrehetra hoe mbola tsara fa le izy mety efa reraka ihany ko rehefa ela nisanany iny ny fiara dia reraka ihany le izy tsara solony vao tobile vao roa taona ve le izy dia ho reraka aisany alalana ny sasany araha vao herintaona sy roa volana zao le farany eo io fitondràla matetika io vao herintaona sy roa volana tsy azoko mihitsy nareo tony mahita ny namana manana tsaratsara n'ray ngamba dia vaovao e tsara ihany ny vaovao ry dada eny e ekena fa misy fahafahana manavara tsika tsy olan'izany fa ny atahorako dia izao ialahy tsy ho anana fahafa-po mihitsy fa dia ty vao isak'izay metsika izao ny atahorako nisy mpangataka tonga teo ry dada anikeo a tena leo mihitsy a nareo tokony mba hiova kely aloha fa dia raisinareo daholo zao olona rehetrarehetra mpangataka tonga ato zao dia mahazo fahafahapo farany tamana le olona fa nga olona efa miverina teo zany moa no hoe tamana tsy fantatro aloha fa vehivavy zay nitondra zanaka dia hoe mba raiso hiasa hony dia rehefa tsy nandray azy dia hoe mba omeo aro efa tsisy hohanina mihitsy vehivavy tondra ny zanany hiasa nye fa firy taona le zanany ngamba iny 5 taona raha mifijeriko azy dia talohan'izay koa rehefa nisy anankiray koa nangataka koa hoe mba omeo koa tena leo ary dada ovay mihitsy le fomba ataonareo mivady fa raisinareo daholo zao olona rehetrarehetra tonga ato zao mampalahelo ny olona rysea zay nefa tsy mba menareo mihitsy ato tokantrano ato fa dia ny any ivelany foana ny mahazo ondry tsy mena ahoana ataoko efa manana ny budget anao manokana ianao ko tsy mahazo ahoana moa zany ianao rehefa mianjarako avy any aminareoko inona mbola tsy mahafapo ianao nge fa manana ny volanao manokany mbola ataonao zay vola kely any amin'ny banque iny ve ry dada dia ampy antoka ny avenir koa ka tsy misy mieritreritra avenir zany ianareo dia lanilany zarazaraina amin'ny olona fotsiny ny vola tsy dia hoe mizara loatra fa mba mezaka koa mba mijery ny fahatrany olona indraindray zay vita fa ianao ve avita nyty rehetrarehetra mahantra eran'ny dia ifindra aminao ny fahantrany olona raha vao mijery azy ianao tsy hany le izy sa manana fomba fijeriny dia honao e nyleo ve tsy olo ena zara nge leo fa maraky ny tegny teo mampaleny ny olona dia tsy azo jerena fotsiny fa mba ampina ihany zay azo ampiny na tsy havita azy rehetra ary tsika mba miezaka mba fantatry tsika koa moa fa misy anto manokana mahatonga mamy ohatran'io inona mbola zaza mariny say ka tsy mahatsapan'izany inona ny tiany dada tongavana amin'izany mohitan'izay rehefa aoriny tsy maintsy ho fantatry sen'io no mahatonga ny dada mamy sy manala tanana ohatran'io zao zay mbola tsy mahatsapa tsara n'izany aloha ohatrany tsy mihevitra ny hoaviko mihitsy ianao raha izany ny ataonao a zarazarainao amin'ny olona fotsiny ny fananana alao zany resaka izany no hany fa inona navaliny sy azy fotsiny rehefa ohatra ka sao dia mba tsy sanatry misy ho ako nangataka izy dia tsy misy ho afandana mandeha bera fantako indray nanaovan'sehan'ilay olona teo zao azo atao ohatrany reny ny olona tenenina fotsiny hoe tsy mbola ety fotsiny a dia vita fa tsy tserotseromina soroana ohatr' zany tena tsy tiako tsondry dada ohatra le ndray mandeha iny mantsy ny reniny say nytaraina tamiko fa nyroadroanao le olona efa tonga ka dia maka leo sady mandoto trano be ry le olona tsy mahalala fomba tonga dia miditra ty atrano aty fa raha ho nyresaka fa se tsy maintsy zany foana ny diskussiontsika mianaka raha vao miona masaka avy ny sakafo ndreny lisany ao aloha tsy fantako dia ho aiza lahy io moa zao an'izao ndea ho any piscine aza mody ariva ary bonne journée papa
miasa be zany lohako zany vahatra fa inona ny mampiasa sainanao tsy azonao an-tsaina mihitsy ny zavatra-eritreretiny loha biako io ka misy inona na ny hianina roatra ny tsisy dikany amiko tsony mbola tsy azoko lohatreto ahoana moa fomba azahoanao an'izany tena marary ny lohako lasa tsy mahita tory amin'ny alina maraina amin'ny 4 maraina dia efa mipitrapitra angamba hitanao tsara reny fa nga misy problème any amin'ny carrière any me mivoatra me tsara foana ary ny antsika sady efa nahazo carrière anankiroa koatran'ilay antsika tamin'izay indray ny mpiasa zay efa misy 50 indray fitambaran'izy rehetra ao vao napiditra 20 indray omaly dia inona fotsiny izany zao e lazaiko an'izay ny zavatra mampiasa ny atodohako io tenenao ingana ary-menja fa ianao koa mieritreritra ny fahatra ny vahoaka ahako indrindra ny vahoaka malagasy indrindra amin'ity tontolo manodidina antsika eto amin'ny fiarahamonina eto ity ny akamaroan'ny olona eto mitrongo voahomana vitsivitsy zany atao hoe olona tena hoe manamaizy azy zany hitanao reny olona mifanimba mangataka tao tokantranontsika reny hatrany an-dalana raha dia mbola sakana ny olona mba vahady hatrany an-dalana rehetrarehetra ny amin'ny lalana le ako any dia misy mpangataka foana taizatraiza dia tena miasa ny saiko hoe inona ny zavatra mampahatra ny vahoaka le tsy fisiana mihitsy ve ny mahazaka maniraka mahatonga sasany mangalatra mivary lavo amin'ny zavatra sy tokony atao sa le tanana zara mitsotra tsy mety mivokona tsony ny akamondro menja tsisy nateraka ho ahatra zany ny zanak'olombelona fa izy fotsiny tsy te hisahirana zay tsy te hangataka dia mangalatra ka mibe tenda fotsiny te inona nefa tsy te hisahirana raha ny fahitako an'le olona manodididina hitako isan'andro aloha sy reny olona nangataka reny aloha fahitako an'ireny olona reny tena hitako misoratra eny amin'ny endriny eny fa tena ory izy ory tanteraka ary tena tsy manana ka inona ny tianao atao e ny zavatra tiako atao dia hiditra tsehatra mihitsy aho mahany olona tsirairay avy izay tsy manana dia ho vitanao ve zany fa manana 4 milliard 2 milliard moa ianao zay nge ny mahadiso antsika na indray mieritreritritsika hoe tsisy azo atao dia mipetraka amin'ny ravoravo tanana koa fa tsy hanampy fa na dia mampianatra azy ianao zavatra range dia efa hevitra anankiray mba mitondra fahombiazana ho azy zay e fomba anankiray zany a mba ialany amin'ny fahatrany mba hidirany amin'ny hoe tsaratsara kokoa na dia tsy le tena tsara aza ialany amin'le miviretaka be ohatran'ny hoe mangataka ravoravo tanana fotsiny tsy anao nenenina mihitsiny fa nga moa ianao tsy efa manampy azy reny reny eny ianao zao miteny hoe afaka miasa ato amiko ianao omeko asy ianao fa izy ny tsy mety ka mety misy antony manokana koa mahatonga azy manao an'izany satria raha iasa ato ary izy a dia ny aokonany ray ho ariny amin'iza fa izaho ny eritreritro hoe aleo aloha jerevako ifotony mihitsy le problème an'le olona dia mba hitako izay fomba tena nampiana azy na dia hijerevana olona mpiara-miasa malala-tanana ary a ny amin'ny fanampinan'ireo majinika ireo fa mampalahelo mihitsiny tsy zaka ny eritreritro sy ny saiko andra manalina mieritreritra an'izany hidina ifotony ahoana moa ny tianao atongavany zao no azahoanao azy dia noho tsara za mihitsiny a no hidina ifotony araka ny efa lazaiko teo a hiaroaro iaraka amin'ireo vahoaka reo aka ny toerany mihitsy zany raha zay no azahoanao azy hiala amin'ity trano ity aloha dia hidina ny amin'ny zareo any amin'ny fiarahamonina any orangatya ianao ve adaly sao dia efa mivadika adoha ary ianao ty itsika sy anao na dia mpivady aza dia misy zavatra tsy mampitovy atsika ary mampifanalavitra atsika mihitsiny fa ny ao am-poko zao a tsy ao am-ponao mihitsiny ianao faly migalabina fotsiny any amin'ny arenantsika tsara zany fa tsy mahasambatra kosa nefa ny mijanona amin'izao fotsiny fa minitsy mijery ny fahatran'ireo majinika ireo marina mihitsy raha tsy lasa daly ianao ty tsy lasa dalaka normal be noenao za miresaka aminao zao ary dia hoe ndeha hifindra monina any ianao dia any nipetraka tsy hipetraka mandrakizay ihany a azonao moa efa nisy projettsika mivadina mandeha tadidinao ve nyresako taminao indray alina hoe zaho a te hilatsaka be ny tanàna ary ny tena faniriko hiakatra makany ambony makany député a ary ny afarany lasa filoha-pirenena zay ny tanjony ramenja ka mifandraika amin'izany zavatra zany ny zavatra ho ataoko fa kalmy ianao
fanaizanina tsy zany nefa ny a tena fitiavana tianampy an'le vahoaka ny tena ao anaty koa ao a na ho tonga eo amin'izany toerana zany na tsy tonga tsara aloha le eritreritra hoe anampy mahantra e fa na izany aza tsy havan'ny olany olona rehetra era Madagasikara ianao tsy ho vaovaham-bava le izy fa aloha ny zava-misy ny tsara azy sy ilaza azy fa raha izany ho miteny mantsy hoe vaovahako io a dia tsy hinao mihitsy ianao ary zanga moa miteny hoe amin'ny ny olona erato Madagasikara fa ny olona eto amin'ny manodidina sy ny faritra misy antsika ny tiako ampiana voalohany satria ireo ny tamin'ny voamasoko isan'andro isan'andro mijaly eo tao very manaiky ianao zay hitantsika eoko maninona mora antsika isanao mihitsy miaraka makany raha tsinonako tsy hiditra amin'izany a tsy azoko hoe matahotra ve ianao sa hoe inona mahatonga anao tsy te-hiditra amin'izany zavatra sarotra izany dia tsy handeha ianao zany tsy havita ka eny rehefa dirimy ihany aloha fa mbola tsy androany sirapitso a fa aoriana kely tsy maintsy hiditra amin'izay fanapa-kevitra izay fa ataony dada inona moa reto akanjo maloto be reto e zaza mba gagako efa fantatra reo ny atondihako amin'ireo akanjo ireo ary izay nanangonaka an'ireo makeo fa ianao ty ve tena adala mihitsy e raha te hanampy mahantra raha nga ianao meo azy mifanananao a no ary menja dia tena tapa-kevitra mihitsy ve na hoe tena hidina ny fotony ihany mihitsy jeringa reto akanjo ho anaovanao any nisy nahavoazana mihitsy ianao ty ka eny e raha izay no azahoanao azy ribera dia tsy maninona fa vo mihitsy ao amin'ny lohako ao tsy manaiky mihitsy ny eritreritro raha tsy manampy an'ireo majinika ireo a ary raha nyteninao teo hoe maninona izy raha omena dia vita fa androany izy omenao a dia raha pitsy izy hitady afaka pitsy izy omenao a dia amin'ny lokandro iray izy hitady dia inona fotsiny tsisy dikana nge zany olana n'le nandihy fianarana loatra jereo nge reto akanjo nefanao reto e akanjo maloto be satroka rovidrovitra mekanisien ary tsy manao an'ireo tsony andriamanitro eny e ekeko fa mety tsy lozika ary tsy anaiky an'izany mihitsy nareo vady aman-janako za kosa aloha dia tena tsy ara ho afabaraka aminao a fa zao ny zavatra lazay ny olona fa lasa daly ianao ianao tsara aloha raha ho giazanareo eto ahako a zay vao tena rarisaina raha tena ho lasa dala tanteraka fa raha tianareo salama ny saiko a ka tsy asiandreo manalina dia alao andeha ka rehefa tsy azo tazomina moa ianao inona ny azonay atao fa mandehana zany fa za kosa aloha a dia tsy hipetraka ho hitanao etsontsony raha miverina ianao za dia tsy haritry ny vavam-bahoaka izany lazay ny olona lasa daly ianaoko bera irovirovy anao an'ireo akanjo maloto be ireo andeha any an-dalana any na inona fiainako a rehefa tsy miova amin'ny foko sy ny fitiavako a rainao foana ohatr'izany koa ianao ry vahatra vadinao foana na mirovirovy na manana eritrereto ary hoe raha tsy nanankarena ohatr' izao zany tsika fa mipetraka tamin'ny toran'ireo olona ireo a ka mba naniriny mba hanana dia omenareo tsiny ve a fa rehefa izavy eny mba tiaka ny toeran'ireo majinika ireo dia omenareo tsiny mba matahoan'Andriamanitra e dao ary fa ho hitantsika eo e zay zany dia vina ianao ny andeha sao dia zao a dia lasa ny zavatra tsy azoko dia zao ianao ve hitondra vatsy zany any aposinao any hitondra vola ie valio zany teny zanako izany ataoko inona moa vatsy zay fiainan'ny olona any ny fiainako ny olona any tsy manana vatsy dia tsy manana vatsy koa tsy manako hoanina izy ary mitady no hoanina dia vao hitady zay arina hoanina hoany koa nao ty a mety ho gaga ianao satria zavatra tsy fahitanao le izy fa aloha mba hiaina ny fiainany olona tsirairay avy dia rehefa izay mampilamina ny saiko sy raha tsy mihinan-kanina mampirindrana zany ny olona any dia tsy hihinan-kanina koa ianao zany mazava ho azy zanga moa tsy maty ka reny olona reny nge mbola tsy maty fa mbola reny izy reny e dia fiainany reny ve tsy ho vitako raha mba ianarako sady zao a mbola tsy niteneniko tamin'ny be ty zavatra ity manana fikasana hitondra firenena ao aorianao a fa mifandraika sy mifameno be dehibe amin'izany io zavatra ho ataoko io
minoa marimariny se adala androany a fa ho hitanyseny fa indraiko rehefa orinao hoe mba nisy antony ihany le fikirizako sy didoa kely anao ny zavatra mitovy amin'izay. Orangaty a ahoana zay efa plasin'olona eo efa misy matory ao ka za nge tsy mibahana be fa makasisitsisiny kely eto fotsiny e fanganareo vahiny vahiny ihany a zany azo lazaina de miala teo fa tena ambarony zalahy eo ianao a ka aiza zany mbola tsisy mipetraka amin'izao plasy be dehibe eto zao e dana mitatoeraka fa fa efa n'olona io a ka tsisy toerana tsonga fa tsy eto e nareo fe tsy mahazo teny gasy efa n'olona hoa io toerana io aiza ny toeranao zany zao eto mitoerako a io akaiky io a toeran'olona lasa anao mipitsika any fa tena andraso aloha e andraso aloha fa ahoana andray e hitanao misy biby mivoaka ny ivelany ihany mihinana biby fio be dehibe ary mihinan'olona koa ka tsy hampalelo anao ve raha sanatria laniny biby ihany aleo mba eo akaiky ny toeranao ary raha ohatra ka tsy mely le olona toerana eo akaikiny sao de mirediredy ary ianao hatram'izay tsisy biby ka hoe izay vao misy biby tena ianao ve vahiny eto Jerosalema e ndanaraka mipitsika any fa tsisy an'izany a alao ary angamba toerana akaikinao eo a ao an-tsena ambadika anao misy toerana malalaka ho anao ao aiza ho aiza misy kolara zay ho a de ao ambadika anao mindao mba hatondry ary ndanarangamba de fa aza mila vaniny eo a zao ary mba te hanontany zavatra kely aminao alohan'ny andehanako fa inona no mahatonga anareo hoe tsisy trano fa ity mbaly lavarangana no matory ka mitovy ihany tsika zaoko inona zao mahatonga na makatyko ka misy tsy mampitovy antsika ihany tovy rangah zany a samy matory an-tsena nareo zany manambady aman-janaka célibataire ny aty de inona zany no ataonao rehefa atoandro ohatra le rangaha kito miditra amin'ny fiainako nganareo polisy tsy polisy velively ahako ary tsy mitovitovy amin'izany akory ary fa aza matahotra ze ka nareo be fanontaniana beko ka mety misy azoko anampinanao ihany mantsiny raha ohatra ka hoe mba milaza ny marina rehetrarehetra momba anao ianao e anampy anay ve ianao zao pozinao zao ve ny anampy anay sao de mba ianao ny tokony ampiny eny e ka mba afaka mitantara zavatra fofo ihany ko ary ve ianao sa hoe ahoana e ka tsy azoko ny le rangaha ty de zao inona ny tena tena tongafana sy nanontany anao atao hoe inona ny mba asa ataonao zay mombamomba ny fiainanao manokanokana zany sy zavatra fantapantatra fotsiny nge ny tiako renesina hoe inona na tonga anao latsaka tsehatra hoe ty amoron-dalana anao tory a fa inona ny asa ataonao no tsy afaka manofatrano ianao a na mitovitovy amin'izany de averiko aminao koa zay fanontaniana zay hoe inona mahatonga anao makaty izay avo mamaly aza sarotona le izy raha misey a za nge miangavy anao fa zava-ratsotra fotsiny nge ny tiako hovalianao za rangaha ty atory fa aloha manaraka zany a tsy fantatro ela be nareo nareo ohatra be sasiny be manko eny ary reny ary zalahy topiterana fa tonga jere hitanao reny reto tamin'ny vatanda vitsivitsy reto zanony reny eo ianao fa raha zay ianao de andana mandeha mihitsiny fa aloha manaraka miresaka eny ary ao andefa sao de anahirana anareo eto koa
be zany atao hoe nona tro tena maneno mikakanako tena manao dia mangatanteraka mihitsy za ty tena malemy mila tsy ala hetsika alina mba nisy kely mofoanana no ankanina ihany fa zao tena tsisy na dia hoditra konjo anankiray ry tsy misy eny amoron-dalana tena mbola tsy naon'ohatr' zany ary zay nena koa ve zany antany zany atao hoe matiny anoanany mangaroka dia mangaroka ny kibo zary nahitako haniko any zany zany manjohan'ireny olona tsy mihinan-kanina ireny andraso rangahy mangataka etsy amin'itsy mpivarotra kafe sy mofo itsitsy aloha dia tsy hisy angorakavy ireo tena aleo rangahy makeny toa zay ho fatinona fotsiny eto mba mangataka raha mafana madama azafady mahatrona azafady fa za mbola sahirana aza manelingelina ndana aloha fa mbola tsisy tena mangitahita be gny madama zany efa hoe tsisy oa sady anao manakirotana client jereny eny olona raha tsy miatakataka daholo fa mikisana aloha fa sady ohatran'ny mamofona koa izy zany sady lehilahy lehibe matanjaka ohatran'io dia lozana mangataka fa maninona zao raha miasa miafetsena mibeda be ty ary madama mba misy ariary zato mba hanaovy kely ranodite kely efa tena ohatrany serana mihitsy ngera zany aizy ninona moa zay le vola kinona indray ty dia inona ny asiana azy fangatsy isy zinga ao aminao azafady tsy mety aminao ny zinga anay mba omeo zay azo sotroanao fa tsy mandazy zinga omenao fangatsy mitondra fasiny ny olona mitondra daholo ka diniko any amin'ny leternatrico halina koa tsy mety tofanao ahy le zinga anay fa zinga miasa any ambilany ajanony rehefa tsy hanina ty mivolanao dia ndana mandeha aloha fa tsy mety mba ataovy misase kely ary momba iangaviko ianao koa ny azaka ny sase rano mangotraka sy le rangaty koa manelingelina ina ny atao anareo madama eny ary vetivety mba sasao vetivety rehefa aveo madama fa tena tsy maloto nge mivavako manelingelina koa le rangaty ty le kafe anareo ty ary madama madama firy dimy eny ary oatra mifanina zany ora olona tena torana le mpangataka io aloha mba vonjeo raha olona fa zajerijerena fotsiny ohatran'io fa naninona koa ary izy teo sa dia tena serana marina fa atao etsy malomalonketsy aloha fa za atao amin'ny taninandro be eo enjana koa ty zanay kasikasika aneo tsy mba niantsoantso misy ve izay dada ry mama atray fa inona ary zany zavatra ataon'izany dia lasa izy asa sady izy anie tsy nitondra telefona tsy nitondra voly inona mihitsy ary ny zavatra tia ninydrangahy iny atao mba tsy azo dia izany tokoa ny hoe leon'ny fananakarena sy leon'ny fiainana amin'ny galapina dia hidina any amin'ny farany ambany so dia mba misy zavatra hafa tiany atao ary fa tsy izany eny moa izay tokoa angamba ny marina ka tena lasa mihitsy any saiko nandritra n'izay telo andro izay manahirana izy izany dia raha zao moa zany zao misy zavatra manjoa azy ihany dia ahoana tsisy mahalala n'izay misy azy tsika sy mama dia tsy haiko mihitsy sa ve mety ohatra hoe nanafim-bola any am-paosiny any ihany izy za aloha tena tsy mino hoe tsisy nininana tokoa any aminy olona zatra mihinana zao ve ny tsy hinana mandritsy, tsy hay izay fotoana hipetrahany ihany.
Ary ianao mandeha mivoaka andreny ve nefa sao dia mba mahatazatazana azy? Tsy mahita mihitsy a. Sady nahita koa reny iza ny fampiresaka amin'ny amin'ireny paoziny ireny mahamenatr'olona. Izy koa aloha tsy mety tsy ho fantatra mihitsy. Na ny fatoriana ary dia aiza zany zao ny atory. Ohatrany tsy mino aloha izy ny havita ny zavatra nyresahany teto fa ngamba kosa manao filma fotsiny izy. Koa izay nge lazaiko anao teo hoe sao dia mba lalaka-kafa no nalehany. Izay aloha dia tena azoko antoka. Dia tsika isanao fotsiny moa dia amidiny eto. Ny ahy zao tsy afeniko anao fa ny tena ahako a. Sao dia mba tsy hiverina tsony ary iny fa misy zavatra hafa tiany atao any ambadika any. Ohatra hoe misy fiainana hafa tiany ahorina dia mody reny ny elany teto amintsika senao. Tena azo antoka mihitsy zany hoe mety zavatra hitranga zany. Tsy azoko mihitsy ny mahatonga azy manao an'ireny. Andao ranga ho tadiavina dia forsena hody a. Ndao mihitsy e. Ary ohatra koa ny eritreritra ihany hoe sao dia mba misy problème ihany any amin'ny carrière fa izany hoe afeniny antsika. Sa tokony mba hidina any ianao aloha na adiady any? Ho hita eo ihany aloha ny amin'izay fa le hoe problème ve raha misy problème ve dia inona moa ny fiainany olona manam-bolana izy. Problème zany ny vola ataoko eo misy ahafahana mamaha olana. Ka ohatra hoe naka volan'olona tany na ohatr'izany dia izay aloha mety tsy possible fa ny tômôbilina antsika ho avy ity zao mampieritreritra kely ary mama. Fa misy inona? Ka ny taratasy mila sonihan'ny dadany hamoahana azy any am-poroko. Misoratra aminy an'iny izy. Dia ahoana izany se? Izay mahatonga miteny hoe aleo rangaha izy tena tadiavina mihitsy dia forsena mody fa tsy anao an'izao karazan-javatra tsy fantatra tiana atao zao. Aleo forsena mody mihitsy izy ka andeha mama. Zao dia zao any tady namana dia hiaraka amiko hitondra tômôbilina. Dia nefa dia aiza no ahitanao azy any aloha e? Nikaroke aizany tsy ho hitako eto amin'ity tany ity. Raha mbola eto amin'ity tany ity tsy maintsy hita foana anontaniana olona. Zay. Raha vonona ary ianao dia endany. Saika mba anontany-kely zavatra aminao rangaha ty. Zafady e? Ahoana izay? Misy olona tadiavy koa sao dia mba hitanao rangaha izy zany tsy dia tena lava fa mitovitovy amiko izao ny halavany. Manao manteau lava be izay izy, taritarika amin'ny tany. Olona very saina ve izany sa? Izy salama saina tsara ka. Fa manao akanjo pataloha somary rovidrovitra izay izy dia manao satroka ba. Tokotokony amin'ny firy taona eo? 19 taona izy. 19. Sao dia mba hitanao izay olona izay. 19 taona. Lavalava. Nisy olona izay indray hariva izay tonga tany tamiko. Dia be fanontaniana be ilay olona fa tsy haiko hoe tena izy sa tsy izy. Fa ahoana hono? Izy aloha manao resaka miodikodina. Dia tamin'izay andro izay nahitaoko anazy fa izany teny amin'ny manaraka miresaka fa tsy miverina intsony izy. Tena mety ilay olona tadiaviko izay a. Raha ny resaka izay aloha raha ny tombatombana tena mety izy izay. Ty rangaha ny sariny aloha asehoko anao mihitsy fa. Ay misy sariny any. Ao ary jereko. Io. Ohatra tena izy mihitsy ty. Zany a? Fa mahagaga. Dia olona resaka tamika olona mahaloto be. Nefa ty sary ty mihaja be mihitsy. Oka fa izy marina rangaha zay. Zay mihitsy ilay olona tadiaviko izay niresaka taminao zay. Dia izy marina angamba. Dia aiza zany zao mety ahitana azy?
fa efa firy andro zay izy ny tsy tao an-trano. 5 andro teo eo angambany zay raha tsy diso. 5 andro. Dia nareo ve tsy nakany am-polisy? Ka le izy ane tsy hitako ny anazavana azy aminao fa tsy hoe izy olona very fa somary manana olana kely zay izy zany dia misy zavatra tiany atao e, zay mahatonga azy be fanontaniana be aminao. Tena varimbarina nareo amin'izao andro efa mitakotoka zao ny tsy fantatra ny ratsy, tsy fantatra na nisy namona izy na nisy nakakeriny tany. Engane mba tsy ho zany aloha. Fa hoana ao Ramose? Enanareo moa io olona eo? Fianakaviana akaiky rangahy. Fianakaviana akaiky? Eny ary fa ilozako ianao e. Da metro kely any Ramose? Aty zao misy madinika aloha moa mba manaraka e. Mba metro aminao aloha e. Mety tsisy amin'ny manaraka kely teo iny koa ve rangahy dia ty ary sotra betsaka e. Faiza moa zany mbola marary ianao? Aiza moa zany atao amin'ny fotokatokato tandrifony lohako sy eo ambanin'ny voloko ao. Ay logika be zany ko ianao olona ninjera mafy. Ninjera? Fa za moa ninjera taiza dokotera. Ka za koa tsy mahalala an'izany fa olona nanatitra anao taty amin'ny hôpitaly. Za zao vao anatyady anao mihitsy. Ve hitako ny marary be ato amin'ny lohako. Lazainy zareo fa voadona mafy mihitsy ny lohanao. Voadona ny fiara? Fa iza moa zany ny anaranao e? Ny anarako? Iza teo moa ny anarako e? Ohatrany hoe monjy sa mija. Tsy tadidiko misy dokotera mba ny anarako aza. Rangahy Manja. anaranao ve dia tsy fantatrao e? Misy M fa tsy fantatra hoe tena aokare dokotera. Sao dia mba mody adala kosa ianao e. Iza moa tsy haiko e, tsy haiko. Eny indray ary dia aizy nareo mipetraka. Za ve? Eno Ohatrany avy any an-dafy ohatra tsy aveto aveto Maorisy aka sa mo France atsika? Nosy be CSL tena dala ty olona ty. Betafo sa motsika aizy zao aizitsika zao Lany fotoana aminao eto dokotera fa aizitsika zao moa enao aloha anontany tsy any anao Madagasikara farany. tsika e. Andraso aloha anontaniako farany ianao e. Ny sainao ve ao tsara aloha e? Ao aka. Ono ianao ve aloha manambady aman-janaka? Manambady aman-janaka ve ianao? Ohatra mbola tsy manambady Ay dia aiza ny ray aman-dreninao? Ray aman-dreny? Mbola any mosa efa maty. Tena vovomafy ngamba e. Raha mifeitreretako zao mety voadona mafy io lohanao io. Mbola any zareo ka. Fantatrao ny anarany? Iza moa? Tsy tadidiko. Ary misy praita-po aminao fantatrao anarana ve? Misy. Iza le izy? Ivatra sy Ibera. Ay dia aiza no ahitana an'izany olona izany? Any an-trano ka. Any aminay. Le toerana aiza tsy fantatrao? Any aminay e. Fa tsy haiko hoe aiza moa zany makany aminay zao.
Tena marary mihitsy ny sain'ity olona ity ka fa ilaina zareo ilaina mihitsy izy dia zay olona fantatrao zany a dia ilaiko atsoe telefonina izy fa mandeha foana ny telefonina zareo a fa manana telefona zareo manana izy dia firy le numéro azonany zareo telefonina kay moa aiza moa any an-trano fa ianao manana fa tsy aty ohatra no reraketo mipetraha amin'izay ary aloha e olona ohatrohatro ny ahoana moa zany tadiavinareo zany izy lehilahy eo 9 taona zany dia ohatrohatra nahazo ao ny alavany fotsy sa mainty fotsy izy ka dia manao manteau lava be dia satroka ba misy olona tsisy havana mihitsy ao hatramin'ny fakomaly zany ve ie izy atao hoe adala nefa nitao olona manake ohatra ny endry ihany sao dia mba izy zany dokotera fa aleoloha jerenay eny e afaka mijery azy nareo satria izay koa mitady fatratra ny havan'io lehilahy io fa inona no mahazo azy nidirany hopitaly ety ka zay indrindra mantsy za tsy dia nahita ny natongavany teto tsy nanadiady alena anatitra azy fa enokeniko teo fotsiny hoe tsy haiko hoe nenjera tany ve sa na ny tsy azoko tsara e fa tena terin'olona teto tamin'ny tomobile izy dia lasa le olona zay nandray an-tanana anazy dia ny hopitaly hatramin'izao no mikarakara azy na miresaka sakafo rehetrarehetra mihitsy sao dia mba havanareo nefa ny tao tsy possible aleo aloha jerena ihany mihitsy dokotera ka le olona onge ohatran'ny 4 mikely zany mety ho izy ihany aloha tena izay dokotera zany zay mihitsy le olona tadiavinay ay faly be azanyko zay mihitsy ny tadiavina hatramin'izay ao ary ao andao hitiko aty amin'ny salina misy azy nareo eny dokotera mandrosonareo io le olona io dada manahoana dada fa mahona ny hopitaly ay ve dadanao izy eny tompoko ay fa manahoana ianao zao salama zao ka nenjera kely zay fotsiny a dia zao eto zao ko dia efa afaka mody ve zay dokotera sa hoana eto indrindritsika izao izy io nge ohatra mbola tsy miverina tsara ny sainy fa aiza moa mody ahoana mody mody amin'izay eny dao tsika andeha ody mody hiaraka aminay ianao mody raha fahitako an'izany zava-misy zany anie tokony mbola tsy hoditsika ohatra mbola tsy normal izy fa so dia dada fantatrao ve za fa iza moa nareo bera ibera tsy fantako izany io le hoe bera andresahanao tamiko dia hito ny vadinao itsy ny zanakao ka izy ny anaran'le vadiko vahatra rery menja fa menja ny anarako dada vady amanjanakao reto miresaka aminao reto e tena tsy tadidinao mihitsy ve zay tsy ao andohako mihitsy tsy fantatrao zany reo olona reo fantako ny endriny dokotera fa tsy fantako hoe iza iresaka kely vetivety aloha tsika
tsy maninona fa resahana ianao amin'ny atsipriany mihitsy ny antony nahatonga zao zavatra zao dia mba hanamora hanampy anareo amin'ny fitsaboana. Ie, ao ary aloha mahazo sezy. Tsy aleo tsy etotsika no miresaka. Ivoakato mihitsy, mety mihitsy izay. Ivoaka nareo iresaka? Ie, fa ahoana? Mahazo miresaka nareo ka. Misy tsy salama koa io dokotera. Alao ivoaka re tokotany ery ary. Fe izany ny zava-misy tamin'ny oranga io tsy napoiziko. Izany mihitsy dokotera. Dia ono mbola misy fanantenana ve ny hamerenana ny memoirany? Tsisy atahoranareo io e. Za raha zanareo tonga aty fa reto misy fanafody izay tokony hovidiana. Isy aloha lafolafo fa mba miezaka kely nareo mba hampiverina aingana memoirany. Tsy maninona fa vitsy izany e. Tsisy atahorana io e. Taovy tsara fotsiny ny traitement. Tsy maninona dokotera fa ataovan'ilay faratapony mihitsiny. Ka izy indrindra tia meko anareo ty. Dia mety eo amin'ny hafirina eo no mampiverina an'io fitadidiana io? Arakarakany raha ataonareo tsara reto fanafody reto tsy mety eo amin'ny tapabolana io ngamba dia efa manomboka miverina tsika. Ilay izy koa nge tsy tonga dia miverina eo sao dia taitrinareo e. Tsy hoe nampiasa fanafody tsika. Tsy hoe nampiasa fanafody akory tsika dia hoe iova eo ny eo fa mandeha mendalana manomboka mety adidiny daholo ny fiainany. Mampatahotra raha sanatry tsy miverina intsony. Fa zao eny tompoko. Aza ampisehoana zavatra mampiasa ny saina izy. Ohatry ny hoe ahoana moa izany? Ohatra fotsiny hoe mahitahita ankizy mifandrirondrirotra, olona mifampitabataba, mifamono, zavatra mikorotandrotana. Raha vao mampiasa an'io saina io dia hajanony aloha manomboka izao. Dikan'izany anie izany tokony hatokana amin'ny toerana mangina tsy misy olona vezivezy mihitsy izy. Tsy dia izay loatra ny tiako tenenina ka. Ka izay any izy tsy ahita tabataba sy korotanako. Arono dokotera maninona aloha raha tazomina ty any izy fa omena toerana spesialina? Ny tsara kokoa dia any amin'ny toerana misy anareo, any amin'ny fonenanareo, any mampiverina aingakaingana amin'ny fitadidiany. Ny tena mety dia ilay zavatra fataony iny hoentina any izy. Inona moa ny asany? Ohatra hoe inona ny asan'izy iny fa zavatra fataony matetika. Ka mandeha any amin'ny kariera foana zao no tena fanaoniko. Dia hoentina izy hoentina any izy dia miverina tsikelikely aza matahotra nareo fa io fanafody io tsara be mihitsy io. Mankasitraka dokotera. Dia afaka mody izany izay rehefa avy mahazo an'ity fanafody ity? Mody mihitsy nareo ka. Dia tena mba miangavy dokotera tohizatra amin'ny farany ilay fitsaboana fa omena valisoa ianao raha miverina soa tsara mihitsy ny fitadidiana. Eny efa eo mpikarakarana ho atsika fa miezaka nareo manao traitement mandrapasitrana somatsara fa aza tairina izy dia izay teneniko rehetrarehetra izay. Dia tambatambazana ohatran'ny zazakely mihitsy. Ohatran'ireny hoe mitaiza zaza reny nareo mitaiza an'io. Eny tompoko, hoy izany ka. Fa mampanantena anareo fa raha vitanareo izay tsy ela akory io dia miverina amin'ny mémoirany. Tadidinao amin'izay ary very dada. Taiza sy taiza daholo ny toerana nalehanao. Eny tokoa.
atarao aloha ary zao ry izy mianaka so dia mivadika adaly eto indray raha fa mbola mitantarany zavatra naleko rehetrarehetra tany tena tsy tatiko tsony zany fitantaranareo manjoa azy zany tena marina kenao zany tia ny tonga amin'ilay hoe gisalany tety asako ny tratra mangana ny anina tsy azo zay zavatra tianao natongavana tany tsy tanteraka tsy te saika nidiran-doza ary ianao za aloha dia efa ratsy ihany ny saika fa misy ane reny olona vomimaro reny tena tsy miverina tokoa e mandrapahafatiny ka le saina hitanao fa zay ngamba tsy hitovizantsika mianaka fa ny aso mariny depasy kely lasa ry amin'ny zavatra lavitra be ry dia ohatrany reny tsy maintsy ny hafarany e soa ihany koa aloha tsika nanam-bola ny tsabonanao a ataona fa efa mba miverina tsara ve ny fahitanareo aloha zao e zary ny saika any tany hoe tena ao tsara ve anao ty loha zao sa mbola ohatrany manao valy teny kidaladala zany foanao mantsy indraindray sa mody adala kosa e tena normal be aloha raha ny fijeriko afa nareo miresaka amiko ny tsaiko efa hitako efa metimety tokoa aloha fa le tany amin'ny hôpitaly iny dia tena ohatrany tsy mampino ohatrany hoe olona mody adala zany efa normal ka fa inona moa no mahatonga ny seny teny ohatra ny adala tany ka milaza tsy mahafantatra anayko dia miteny ratsy tsy niteny ratsy aloha fa dia olona tsy mahalala anay zaoko zany ve tsy ho taitra anay amin'izany enjana tokoa fa ny anaranareo nge ara tena ohatran'ny lazain'ny dokotera fe tsisy tadidiko na ny anarako aza tsy fantatro a marina ve zany tena marina tokoa ve zany ka tsy haiko fa zany lazain'ny dokotera sy nareo teo hoe ny anarako ary ny tsy fantako ko hatramin'ny viana koa nisy olona tsy alala ny anarany nakisy kely ara ka rehefa io mémoire io ny tsy ao dia zany fa tena saika lasa ve zany sa hoana ny fijerinareo mianakavy saika lasa mihitsy zay mihitsiko nitadidiko farany zao a tany ampandehanana tany zay ny ravatra resahako dia nisy raha mato ratsy fanahy be zay naninona tsy nanome rano a nefa ara hividy zany e fa tsy haiko raha matoa io hoe iza zay zao ny zavatra tany didididiko zay nangataka rano a dia ohatrany tsy meno dia avy eo tonga dia maizina ny tany aman-danitra dia zay dia ahoana zany zao le eritreritra hoe saika hanampiny mantra tsy hitako e oampiana le olona ohatrany tena indray ary mahita olana amin'ny fanampiana ka zay mihitsy ny tiako atongavana le fanampiana eritrereto koa toa ohatrany tondra amin'ny lavaka ko tsy mety le izy fa zao ny zavatra tsy azonao a io fahantrana io ane matoa ny olona tafiditra ao anatiny io dia saika ny akabetsahany a safidiny ihany miankina aminy koa ary ny atafa voahany ao anatin'ny fahantrana dia miankina aminy koa inona tiako tenena amin'ileo miankina aminy toe-tsaina zany ny antsika gasy tena mila miova be mihitsy e ary zay nefa ny tena majorité an'ny olona mahantra dia ratsy toe-tsaina jerenao nge le olona leny zaraintsika akanjo e balina firy no ny zaraintsika tamin'iny inona fa tsy afaka firy andro dia namidiny zareo ilay akanjo rehefa aveo a verina amin'ny akanjo maloto be indray izy zay tokoa aloha mba zavatra sy takatry ny saiko a fa inona raha mahatonga le olona manao an'izany sa ve mieritreritra izy hoe tsy ahazo fanampiana avy any amin'ny hafa-tsony rehefa madio nasa aloha zay nina ataoko anao hoe le toe-tsaina dia ianao hanahavitra azy hanampy azy nefa any amin'ny saina mihitsy ny vo ary mety ny ankabezan'ny olona koa ngeny mahatonga azy manao ohatran'ireny dia izao e mety kily maina koa izy na mety efa osa tsy zany mihitsy ry dada ny akabetsahany dia ao amin'ny saina misy ane olona na kile maina rehefa normal be ny sainy vonona iotra amin'ny fiainana izy tafavoaka foana fa rehefa mirehefarehefa amin'ny tany io toe-tsaina io dia nininona ataonao na hotoananao firy tapitra sisisam-bolana ry izy dia mahantra foana rekoleko laza fotsiny aloha e fa misy olona ho ny any ambadimbadika ny andrefandrefana any amin'iny faritra akaiky ny tritriva iny olona manan-karembe manana omby manana tambary nefa dia io mangatangataka irantsena kely io no ataony a mangataka tompoko tsy haiko aloha marina ve zany tena marina zany e enkenko le izy fa tsy nino fa rehefa kehitriny a mino lamone mese eny amin'ny lalana eny nefa rehefa any amin'ny tanàna misy azy izy mananomby tena mananomby anankifiry dia manana tambary tena afitra e manana omby tsarety ary toe-tsaina tsy mahamely mihitsy zany voromenja jerenao nge le kizy vavy tery gamba eo amin'ny roapolo taona eo iny tadidinao le nangataka
dia tamin'izay tsika le nyteny hoe andao hiasany aminay dia tsy nety izy. Zany zao efa hitanao azy dolo. Dia akamoana araka ny teniny bera koa ny tena be dehibe. Tsy te hihoatra amin'ny fiainany mihitsy fa manantena zavatra tsotsotra eo no eo. Tsy hampiasa vatana, tsy hampiasa saina fa dia efa miandry izay petraky ny olona fotsiny. Tena voatery ho izany dolo va izy rehetra? Asa aloha. Dia nidika ve izany zao fa tsy amin'ny mpangataka tsontsika sa? Miankina aminao. Narahanareo teo ilay tantara mitondra lohateny hoe Manakarena fatiran'ovana. Nolalaoviny Silofo, Ery, Lidze, Mbola, Saondra, Iaina ary Simonety.